dia faly mitafatafa amintsika mianakavy indray ny tenako amin'izao takariva izao eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ity fandaharana ity zany dia ho an'ny tovovavy, karazana fifampizarana no ataoko eto zany amintsika tovovavy dia ny fandaharana izay mitondra ny lohateny hoe ohatry ny ahoana izany hoe vehivavy séduisante, izany hoe vehivavy mahasarika, ohatry ny ahoana zany ny vehivavy toy izany. Séduisante moa zany amin'ny teny gasy dia izay avy noteneniko teo izay hoe mahasarika. Samihafa ny séduisante sy ny séductrice, samihafa dia samihafa izay. Ny séductrice zany dia ilay manao izay fomba rehetra zany hisarihana sy ny fomba rehetra izay anaitaitra ny tovolahy, izay zany ny atao hoe séductrice. Fa ny séduisante indray zany dia ilay ataontsika hoe zany hoe mahasarika, izany hoe mahavariana ary mateo-tia ary mampametra-panontaniana ny lehilahy ny momba azy ary dia te hiditra amin'ny ataontsika hoe fifandraisana lavidavitra kokoa zany, na matomatotra kokoa ny lehilahy rehefa mahita an'io karazana vehivavy atao hoe séduisante io. Inona ny ambadiky reny vehivavy reny? Moa ve ny vehivavy tsara tarehy, tsara bika, ny vehivavy izay mihaingo dia mihaingo fatratra, mahay mihaingo, ny vehivavy izay mahay mikojakoja ny tenany, ny vehivavy ataontsika manam-bola be, na ny hoe tsara toerana, manana toerana ambony na ambony fahaizana, ireo ve no atao hoe vehivavy séduisante? Gaga gamby ianareo raha ohatra ka ilazako fa tsy critère mihitsy izay nitanisaiko teo rehetra teo izay. Tsy critère ny vehivavy mahasarika izay nitanisaiko rehetra teo izay, satria betsaka zany ny hevitra diso izay mieritreritra fa ny mamiratra ivelany no atao hoe mahasintona. Mety mahasintona gamba hoe amin'ny fotoana fohy, raha ohatra ka hoe misy alim-pandihizana dia gamba izay hoe tsaratsara endrika aty ivelany, tsara bika, tsara endrika, izay mipôzy be, izay angamba no mety hoe tonga dia mahazo izay olona tadiavina ao anatin'ny alim-pandihizana indray mandeha, na hoe karazana fifankahitana any amin'ny vakansy. Fa tsy midika velively izay zavatra izay hoe fifandraisana maharitra. Fa inona no tena mahasarika ny lehilahy iray amin'ny fifandraisana maharitra any amin'ny vehivavy iray?
ny fisariana na ny ataontsika hoe zany hoe séduction tena mahomby izany hoe mahatonga an'izany atao hoe vehivavy séduisante izany dia ho gaga angamba ianareo raha ohatra ka hitenenako fa hoe ny tena vraie séduction na ny tena hoe fisariana tena izy zany dia avy ao anaty, tsy arakaraky ny filazan'ny fieritreritry ny sarambabem-bahoaka hoe ny tena fisariana dia eritreretin'ny rehetra rehetra fa aty ivelany. Tsy tompoko, avy ao anaty io, ary ny personnalité-ny vehivavy iray no tena mahasarika any aminy. Marina aloha fa raha ohatra ny hoe misy vehivavy maromaro eo dia mazava ho azy fa ny tena anitona ny maso voalohany indrindra dia izay tsara tarehy sy tsara bika eo. Fa raha ny tena hoe fisintomana lalindalina kokoa zany dia ho gaga ianareo fa tsy izay. Izay efa niteneniko teo izay hoe ny personnalité an'ny vehivavy iray. Inona sy inona daholo ny mamaritra an'izay personnalité izay dia voalohany indrindra dia ny fitokisantena. Zava-dehibe ny fitokisantena. Ny fitokisantena tsy araky ny eritreretintsika hoe zay tsara bika sy tsara tarehy no manana ny fitokisantena, hevitra diso zay zavatra zay. Ary eo matetika no mampametram-panontaniana foana hoe fa nahoana ny Marguerite fa tsy Kalasoa? Ny Kalasoa nefa ny tena mamirapiratra dia mamirapiratra, fa nahoana ny Marguerite? Matetika izay zavatra izay no mipetraka. Inona ny zavatra ao ambadiky Marguerite? Dia averiko foana izay hoe fitokisantena zay. Ary ny fanajana-tena tafiditra ao anatiny daholo izany zavatra rehetra rehetra izany. Ary ao ihany koa ny fananana ny karazana décision mipetrapetraka tsara, izany hoe ilay karazana toetra izay tsy manao toetrana ramasabomanga na toetra manaikinaiky foana, na ny toetra izay ataontsika hoe be fahatsorana be loatra, be fitiavana be loatra, tsy any mihitsy ny atao hoe vehivavy séduisante. Fa ny vehivavy afaka tsara manome ny heviny raha ohatra ka misy ny hevitra izay angatahana aminy, na ny fanehoan-kevitra amin'izay zavatra ilana an'izany fanehoan-kevitra zany, dia ny mijoro amin'ny tena maha izy azy. Tsy mambolimboly personnage hoe rehefa te hisarika lehilahy anankiray dia mambolimboly personnage, mambomboatra fiteny
miteny ohatry ny vedety na miteny ohatry ny zazakely fito taona rehefa miteny. Izany hoe ny zavatra izay amboamboarina mba hisariana, ny fihetsika amboamboarina mba hisariana dia manimba ny atao hoe charme amin'ny vehivavy. Fa ny fanehoanao ny tena toetra maha izy azy anao, ny fanehoanao ny fomba fijery tsy misy amboamboarina, ny fomba fijerinao ny fiainana tsy misy amboamboarina. Izany ny zavatra rehetra izany dia ao anatin'ny ataontsika hoe vraie séduction. Torohevitra atoroko ny tovovavy izany zavatra izany, ary ny fanananao ny personnaliténao mipetrapetraka tsara, tsy voahozongozona, dia manome toky an'ilay lehilahy fa azony hianteherana ianao. Satria ny lehilahy na dia atao ara hoe manana ny hery sy ny tanjaka izy, na dia atao ara hoe ohatry ny manana fitokisanteny izy aty ivelany, ao anatiny ao dia mbola misy betsaka dia betsaka ny hoe tsy fitokisantena, mbola misy betsaka dia betsaka ny ahiahy saingy tsy atorony ianao aty ivelany. Ka ny vehivavy izay hitany fa azony anteherana amin'ny fiainana, izay no misarika azy bebe kokoa izany. Tsy araky ny eritreretantsika anazy hoe izay vehivavy mahay misarika, be fisariana no mahasarika, tsy hany ny fipetrany. Fa ny vehivavy izay mahay mametraka tsara ny personnalitény, ny amin'ny hoe izao ny toetra maha izy azy ahy, tianao tsara, tsy tianao dia tsy afaka anovany tenako aho amin'ny fomba fisainako sy amin'ny fomba fijeriko ny fiainana ary ny fombafombako andavanandro. Raha ohatra ka tianao amin'izay fombafombanao izay ny lehilahy iray, dia izay no lehilahy afaka amakivaky aminao ny fiainana. Dia toy izay indray tompo-kilasy tompoko vavy no azona tolotra anao anio, manao vaponement amin'izany foresanty aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.